investigationisme mada manandanja ny efitrano ireo fitandremana tokony atao mba tsy hotratra ny mpangary paosy maneho ny heviny ireo teo amin'ny fandraisam-peo ny Alliance 92. Mila mail foana zany amina toerana bebe olona ohatra amin'izay zao hoe raha motraka mitondra kitapo ohatran'ny ty ataoko ity zao dia aleo ny kitapo atao aloha foana satria ny avy aoriana moa zany tsisy fantatra izy no mety hoe misy manataka tampoka na misy mandrovotra tampoka ny avy aoriana dia lasa ny entana sarobidy ao ambadika satria izay moa zany tena sandrahan'ny mpangary paosy resaka telefona dia resaka vola anaty fitoeram-bola le ohatra hoe portefeuille reny zany. Famalinana aloha ny zavatra atao hoe tsy maintsy malina ny tena rehetra ohatra hoe poketra ohatra hoe poketra vehivavy tsy atao an'irina fa atao aloha sac banane tsy sac banane atao amin'ny valana fa atao amin'ny valoha sac auto tsy atao amin'ny sac auto fa sac au ventre satria le mpangary paosy tsy fantatra intsony fa misy mola mihaja misy katrami misy tsy fantatra intsony fa ny pisy loko so be da be amin'olona le fahantrana mahazo any dia be dia be no manao asa tsy ara-dalàna ny fitandremana voalohany aloha dia ny manidy fitaratra ho an'ny anaty fiara raha mandeha eny an-dalana dia tsy mitondra zavatra mahasarika olona telefona rehefa raha mahita io na ny sity mahery ny anina ny olona variana aloha matetika na tsy variana ary ianao tratrany kora ohatra ny olana amin'izao le olona koa miasa saina dia tsy voatandra ny zavatra any am-paosiny na ohatrany dia izay no mila mailomailo zany rehefa mandeha hoe mba tsy dia malefa lavitra aloha saina hoe amin'ilay zavatra ny anatin'ny paosiny ohatrany no tandremana. investigationisme mada manandanja ny efitrano